Andriamato lehibe Marbonay Pirene, Ramatoa sekretera général ny ministère vola sy ny telo-bola-panjakana izay misolo-tena n'Andriamato minisitra, Andriamato tale kabinetra ny ministère vola sy ny telo-bola-panjakana, Andriamato filohan'ny filankevim-pitantanana eto amin'ny Sonapar, ianareo mpitiambana ao amin'ny filankevim-pitantanana, Ramatoa tale général ny Sonapar, Monsieur le directeur général de Ferstimo, Tompo-Klasy Tompo-Vavy, voalohany dia ny fiaramanantsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika anio, isy ny lahateny ifandimbiasana izay atao Andriamato tale généraly, manaraka azy ireo Andriamato filohan'ny filankevim-pitantanana ny Sonapar, ary Ramatoa sekretera généraly misolo-tena n'Andriamato ministry ny vola sy ny telo-bola-panjakana kosa no amarana izany lahateny izany. Aorian'izay dia miroso amin'ny fanolorana Marbonnaitra isika izay tarihan'Andriamato lehibe ny Marbonnay Pirene ary faranana amin'ny fiarahana etaeta ny fotoanantsika eto amin'io. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Voici donc le programme de la journée. Pour commencer, nous écouterons les discours successifs de Madame le directeur général de la Sonapar, suivi de celui de Monsieur le président du conseil d'administration et Madame le secrétaire général qui représente Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Ces discours seront suivis par la remise des distinctions honorifiques et nous terminerons la cérémonie par un cocktail. Tompo-Klasy Tompo-Vavy, Joyce dia iaino ny lahateny atao Andriamato tale général Sonapar manasana ao am-panajana tompoko. Andriamato lehibe Marbonay Pirene, Ramatoa sekretera général, misolo-tena ny ministra Piay, ny ministère ny vola sy ny telo-bola-panjakana, Andriamato talian'ny kabinetra ny ministère ny vola sy ny telo-bola-panjakana, Andriamato filohan'ny filankevim-pitantanana, ianareo mpikambana ao amin'ny filankevim-pitantanana, Andriamato tale général du Ferstimo, Tompo-Klasy Tompo-Vavy. Farony ny voninkazo atonga ny maraina, maitso mavana ny ketsa atonga ny ranolohana, avo ny kilonga atonga ny fotoam-pialan-tsasatra. Fatsika avokosa isika ankehitriny, fa mbola afaka mankalaza zao tsy herintaona fa 20 ny Sonapar izao. Koa ny manandrify tsy aolaka, teny-menaka raisiny ampaneitreteny, anaovana ny azafady fangatahn-dalana iteny, anolorana ny fiaratsiny ka isomiteny anarovanatrika sy atre maso ankehitriny. Voalohan-teninay dia ny fiarahabalantsika rehetra, veninay mifanatotava mahatratra izao vanim-potoana lehibe izao. Tolorana ny akory voadinidinika ianareo Tompo-Klasy, hosolana ny akory voafarim-pantiny ianareo Tompo-Vavy. Izao lalonana izao moa dia mandeha andrirany sahalan'ny rafitra, mandeha andrarany tahaka ny rary,
koaraka ny rindran-damina efa napetraka dia ny tenako indray nomby amin'ilay fitenenana manao hoe voaneva nipitika njoro ka tsy very fa maka-toerana fa toy ny katsaka elan'ny antony saramaso elan'ny azana ka miandry ny fotony maintsy ny fotoana itsiriny. Milaza miara-mahita ora manambara fa ny faharoapolo taona sonapara no antom-pianina mpiona-tsika menakava ankehitriny. Milindo ny omaly nefa no mivimbina ny anio ary paratry ny ampitso. Ny amin'izany indrindra no anton'izao hetsika no karakaraina izao satria ilay mpiniavana sahala ny fitiavana ty orinasy ty ka tsy hita tsy zahany, tsy antanana tsy raisina ary tsy ampotsy ho tiavana. Betsaka ny ezaka efa vita nandritry izay taona maro izay koarariny loatra ary hitsiny indrindra raha toaka misy marika entina anehoana izany. Anisan'izany fanoloana mari-boninahitra ho an'ny mpiara-miasa. Misaotra entona koa ireo izay nitondra ny anjara briky nandritry izay taona maro izay ary nahatonga ny orinasa ho tonga amin'izao toerana izao. Fa na eo aza nefa ny fahavononana hiasa ka tsy nisy ny fohy be toerana ifaneraserana dia tsy lavorary koa ny asa atao. Koa efa ampy ny 20 taona nindramana sy nanofana molotra amintsika malefaka ireny ary famila tsy maka mahery ela ny ela masaka ihany ty ny nahandro raha toy ny mpiandro vola vitatra amin'izay ka tsy tokony fampamerin-doha. Ankehitriny kosa mitady tokoka sendra vato, mipioroka varoka sendra rivotra ary mitady toerana ka navita trano koa mifampiaraba isika menakavy. Natao filamatra tamin'ity fankalazana ny faharoapolo taona ity ny fanamafisana olona kokoa ny orinasa mba hiatre nampitoniana ny 20 taona manaraka. Niazo ny vanikolalana nefa ny tanynanyriny ny tsara ny kasaka nanao baby telo ny sahany moany lonaka ary ny sonapara no navita izao fototra afitrasa goavana izao dia atao tokoa ireo fisainana niara-ny hevitra sy fanomezan-tanana nataon'ny tsirairay indrindra ny Faustimo izay nareo ny fahaiza-manaony tamin'ny fanatanterahana ny asa. Koa atoloana ny fisaorana ianareo anehoana fakasitrahana ny tao-trano tokoa ny tsy efa nirery ary ny vitsy lany ny vitsika. Manatena izahay fa hitohy hatrany ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombinantoka ka natanteraka hatrany ny teny filamatra hoe miasa ho an'ny fampandrosoana. Mirary ihany toy izahay raha mirary dia mba hitohizany firesan-tsaina sy ny fiongona-po ao amin'ny samy mpiara-miasa mivondrona atao anatin'ny sonapara. Masondrojo mantsy ny fiainana ka misy fampiankinana trany ary izay mitambatra hony ny vato fa izay misaraka fasika fa miaraba sahady asika nahazo mari-boninahitra. Eto am-pamaranana dia mirary antsika rehetra no sy anatsara trano ny asa izay efa nanomboka andresin'ny laina ho lavitry ny rofy ka iraikitra ho tantara ho an'ny zanaka mapara ireo fikasana tsara no kasain'ny sonapara. Misaotra tomboky lahy mankasitraka tomboky vato. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser brièvement en français pour nos amis étrangers. Nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue en cette cérémonie et vous remercier de votre présence. Je voudrais tout particulièrement remercier l'équipe de Faustimo, conduite par son directeur général, sans qui nous ne serions pas dans ces lieux aujourd'hui. Tout d'abord pour leur collaboration, pour leur disponibilité, mais aussi d'ores et déjà pour leurs efforts futurs. Enfin, j'espère que cette collaboration nous permettra de bâtir ensemble un meilleur avenir, plein de succès pour les 20 prochaines années. Nous comptons sur votre collaboration effective et rationnelle
et souhaitant une grande prospérité à nous tous. Reconnaissance et gratitude à votre endroit, mesdames et messieurs. Sojatuk. Shut up,